Falitao faraka aminao amin'ity andron'io ity fa ny raba e averinatra voalohany hoe miraban'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra zany zareo mbola tsy voarahaba. Eny ary saotra ny tompontsika mbola tafaraka eto an'io fampisarany afatra ny tompo aveatrantsika asan'ny apôstôly 4 Galatiana 5. Asan'ny apôstôly 4 no andeha ovakitsika tantara lavalava kely fa ilaitsika mba tonga fotsika aray ny zavatra izay tsapan'ireo izay niaina azy ihany koa. Asan'ny apôstôly 4 andininy 9 andininy 9 anaran'i Jesosy. Ary Petera feny fanamasina dia nanao tamin'ny mpisorona be hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona. Raha dininy izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nasitranana ilay lehilahy malemy dia ako fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombohanareo tamin'ny hazo fijalena fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy nitsangana n'ito lehilahy finaritra eto imasonareo. Ity ny vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny anarana hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azotsika famonjena. Amenna. Ary no nahita ny fahasasahin'ny Petera sy Jôna sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy dia gaga izy. Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Ary no nijery ny lehilahy izay efa nositranina izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy dia tsy hitan'izay avaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinidrony izy roa lahy dia niara-ny saina izy hoe ka nanao hoe ataontsika hono ireo lehilahy ireo. Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary efa fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema zany ka tsy azontsika lavina fa mba tsy ielezan'izany intsony amin'ny vahoaka dia andahorahonatsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony amin'izy na amin'izy. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jôna kosa namaly azy ka nanao hoe tsaronareo na marina eo masonareo na tsia ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra. Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary rehefa norahonany indray izy dia nalefany fa tsy hitan'izay ampijaliany azy no nitahon'ny vahoaka satria izy rehetra nankalaza n'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na sitrana azy izany. Ary rehefa nalefa izy roa lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra no lazain'ny loham-pisorona sy ny loholona taminy. Ary rehefa nandre izany izy ireo dia niarana nandratra ny feo no amin'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Ary fanamasina nampitenenanao an'i Davida razanay sy mpanomponao hoe nahoana mitabataba ny jentilisa ary misaina no any foana firenena ireo mpanjakany tany nitsangana ary mpanapaka niangona anohatra an'i Jehovah sy Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Pônty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'i Israely anohatra amin'ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao. Mba hanao izay notendren'ny tananao matsainao raha teo atao. Ka ankehitriny Tompo jereo ny fandrahonany. Romeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Ombany ny anjiranao ny tananao asitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina.
Rehefa mivavaka izy teny ovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Galatiana 5:2-20 hatramin'ny 5:20. Naran'i Jesosy. Fa mivokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana. Eny ary ireo teny anankiroa ireo no ifampizarantsika nyty andro anio ity. Tsy fantatro mitory teny hafa fa ihany anisan'ny tahotra indrindra rehefa hitory teny, mbola matahotra foana rehefa hitory teny. Dia hoe ho voapitako aminareo araka ny nandraisako azy ve ilay zavatra. Dia ho tafapita arak'izay ve ilay izy sa lasa miova eny an-dalana eny, sa lasa tsy tonga amin'ilay tanjona sy ilay vetikevitra tsy voaray araka an'izay zany. Dia isaorana ny tompo misy an'izay tahotra izay foana mba tsy hanteherana amin'ny herin'ny tena fa amin'ny asa fanamasina kosa. Amen. Rehefa namakitsika ny asan'ny apôstôly toko 4, fanahiniko nivakiana iray manontolo mihitsy mba ho azontsika ilay zavatra niainan'ny mpianatra ao anatin'ilay izy. Io asan'ny apôstôly io dia mitoko 2 izy dia nandray fanamasina ry zareo. Rehefa nandray fanamasina ry zareo dia niditra tamin'ny akta izy nanomboka eo amin'ny toko 2. Le andininy voalohan-dohany ihany no nisy ny tantara hoe ohatrany ahoana fa tonga dia hoe rehefa mandray ny fanamasina dia inona ilay zavatra ny ainana. Dia rehefa mandray fanamasina dia inona ilay zavatra ny ainana dia inona ny conséquence, inona fetraika an'ilay zavatra ny ainana rehefa avy eo. Rehefa nandray ny fanamasina reto rahalahy ireto dia tsy afaka mipetraka izy fa sokafan'ilay fanamasina ny vavany. Raha jerentsika ny tantara melohan'ny asan'ny apôstôly dia nomeny Jesosy fahefana ry zalahy fa autorisation, autorité mandritra ny vanim-potoana voafetra ihany iny. Indra mame fahefananareo anitsaka menarana sy maino ka andresiny hery rehetra izay anananareo sasisa rehetra. Fa voafetra le izy dia afanampo amin'ny maha-olombelona fotsiny ihany nanaovany anazy. Tao anatin'ny vanim-potoana ho samborina Jesosy mandra-pahatonga ny vanim-potoana ny karany ho any an-danitra dia nangina ny apôstôly. Fa rehefa tonga amin'izay ny vanim-potoana izay nilatsaka fanamasina dia ny famantarana voalohany izay hitantsika tamin'ny atao hoe fafenon'ny fanamasina dia nisokatra amin'izay ny vava. Tsy mipetraka fotsiny fa misokatra ny vava. Dia izay moa no lazain'ny Petera ao anatin'ilay valiteny resany tamin'ny Sinediona hoe tsy fantatro izay ataonareo fa zahay tsy maintsy miteny, zahay tsy maintsy milaza an'izay zavatra hitanay sy renay. Zany hoe le asan'ny fanahy masina voalohany indrindra ao anatin'ny fon'ilay olona izay nandray azy. Marina aloha fa ny etape voalohany dia ny conversion, fahateram-baovao. Tonga olona vaovao le olona, raha misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao izany. Fa ny ao ambadika izay ihany koa dia tsy olona matsiaro an'ilay teny hoe tsy nomena fanahy osa isika fa fanahy mahery. Dia le fanahy mahery tao anatin'ny Petera sy Jaona
nanositra azy izy ny fomba fitenin'ny Isaia hoe hitory teny somafaly dia tsy nampatonga azy ireo hipetrapetraka sy atoritory. Amin'ny vanim-potoantsika mandray ny fahateram-baovao ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy arahantsika ilay onja, tsy arahantsika ilay asan'ny fanamasina ao anatintsika, fa faly fotsiny isika mandray dia mihinana dia misitraka dia misy zavatra bloqué ao anatiny ao dia ilay tena asan'ny fanamasina tsy tena eno ao anatintsika. Rehefa tsika mbola nazava n'ilay Galatiana 5:5 io fa atao amin'ilay asan'ny apôstôly alohantsika. Amin'ny vanim-potoana anankiray ny zanak'Andriamanitra mandray ny asan'ny fanamasina ao anatiny dia mitondra mitaiza moramora aloha ny fanamasina, mampafantatra ny zavatra rehetra, ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ela ao ambadika izay dia miasa eo ambavy io fanamasina ary tsy mety tazomina fa amin'ny fotoana mitazona azy isika dia votsitra ilay hafanana. Maninona tsara? Votsitra ilay hafanana. Zany hoe manomboka misy fanazavana zany eny anatin'ny fiainantsika any hoe fa maninona koa tamina vanim-potoana anankiray tao anatin'ny fiainako tena eniko ny fahazotoana, tena eniko ny firehetana, tena eniko zany hoe mandeha io hira io dia tsy mihira fotsiny amin'ny fahazarana ako, fa tena eniko hoe misy hery ao anatin'ilay hira. Efa naheno an'izay ve ianao? Misy hery ao anatin'ilay hira. Mandeha io hira io dia enao hoe tsy hira fotsiny zany fa miresaka amiko ilay hira. Enao ny fony ilay mpamorona n'ilay hira, enao ny fony ilay mpihira n'ilay izy ihany koa angamba. Raha ohatra ka mitovy eo fon'ilay mpamorona sy ny fon'ny mpihira indraindray tsy mitovy ilay izy, fa ilay fon'ilay mpamorona ny tena misy zavatra, fa ilay interprete efa hira fotsiny andraisany azy dia mandrafitra melodie, mandrafitra azay lafin'ny teknika izy eo ambonin'ilay izy. Fa rehefa voarainy zavatra ao am-polo ilay mpamorona dia enao ny firehetana ny anatinao, enao ny kasika. Amin'ny vanim-potoana voalohany maheno an'izay tsika, maheno an'ilay prémisse du Saint-Esprit tsika, ilay vokatra voalohany ny fanamasina, mahatonga antsika mangetaheta, mahatonga antsika maniry, mahatonga antsika misy fahazotoana ao anaty. Fa iny lalana iny misy lalana ilay izy, misy etapa ilay izy. Dia raha vao tsy arahantsika izay fa mijanona eo amin'izay toerana izay isika. Matsiaro ny teny ny tantaran'i Jesosy, ny tantaran'i Petera sy Jaona ary Jakoba nentin' Jesosy niakatra tany tendrombohitra. Rehefa nentin' Jesosy niakatra tany tendrombohitra zareo dia nisy natao hoe fiovany endrika tany tendrombohitra tany. Dia rehefa nisy ny fiovany endrika dia nahita vision izy telo mirahalahy. Nahitan'i Jesosy izy dia nahitany Elizy dia nahitany izy afatelo. Mosesy izy, resadresaka izy telo. Rehefa resadresaka izy telo dia hitan'i Petera hoe nafinaritra be ilay fanatrehana. Zay ilay fomba filazantsika azy. Mafinaritra be ilay fanatrehana. Tena mety kosa sady eto tendrombohitra eto tsisy gentilisa mana fotoana, tsisy jiosy mitondra problema, tsisy olona manelingelina. Dia ozy izy Petera laza tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe alao zay telo lahy anamboatra lay anankitelo ho anareo. Anankiray ho anao, ray ho Mosesy, ray ho an'i Elia. Fa tsy izay sitrapon'i Jesosy. Fa sitrapon'i Jesosy tsy le kalama. Ny sitrapon'ny fanamasina tsy isika misitraka fanatrehana fotsiny irery ihany. Na tianao zany na tsy tianao, na tsy anao amenina renao, tsy maninona, tsy irarahako. Satria tsy izay sitrapony. Aza tsy tonga eto hitantara aminao izay tianao, ary ianao koa moa tsy avy eto hitantara aminao izay tian'ny sofinao enona. Fa ny antony hahatongavanao eto dia te aheno ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary androany aho manambara aminao ny sitrapon'Andriamanitra tsy zavatra kalma, tsy zavatra mahafinaritra.
Mahafinaritra ny fiherahantsika tahaka izao fa latsaka ao anaty toromasom-panahy isika. Latsaka ao anatina organisation na événement fotsiny isika. Latsaka ao anatiny inandray reny mahilaila tsy natao hoe andao indray mba hanao an'izao hoe andao indray karakara an'izao hoe andao indray hanao anyhetsika tahaka izao hoe. Raha vao tsy manaraka isika ny filinina ny fanamasina, raha vao tsy fatatsika hoe aiza ny lala ny fanamasina, ny lala ny fanamasina tsy ao fanamboarana lay ho an'i Jesosy na nanamboatra lay teo ary vity ny lay iny ndao hidina ozy izy. Zay fanaovany azy. Ianao avy ny karakara tsara mihitsy namboarina le ondany. Zay mantsy nefa fitarainan'i Jesosy hatramin'izay hoe ny zanak'olona tsy mamanana izay andriny lohany ary. Ka angamba ny lazaina amin'iny hoe mba hanamboary ondana ary zalahy vita soma tsara ny ondany. Andao hidina. Andao iona amin'ile olona indray. Zany io Jesosy io, fa eo ny olona mitady tora-bato azy, andao indray iverina ho an'i Jerosalema. Ory tompo, vo eo ny olona mitady tora-bato anao dia hoy ianao hoe andao iverina any va? Ilay fanamasina ao anaty. Mila fantatrao amin'ity androandroany ity, fa ny fanamasina ao anaty dia tsy fanamasina mitady izay ampilamina amin'ny fiainanao. Tsy mitady izay ampirindra amin'ny fiainanao. Tsy mitady izay ampatonga anao misosa be fiainanao. Ary tsy filazantsara zany. Tsy filazantsara zany hoe men'Andriamanitra anao izay tianao zany. Tsia. Misy torimasom-panahy amin'izay tianao. Misy torimasom-panahy amin'izay ilainao. Misy torimasom-panahy amin'izay mahafinaritra anao. Zany ny filazantsara. Ny zavatra tian'Andriamanitra dia zao, aiza ny ampatonga anao hirehitra, aiza ny ampatonga anao afana, amin'ny fomba ahoana ny ampatonga atsika hiazona tsara, amin'ny fomba ahoana ny ampatonga atsika hisikina valantsika, hirehitra amin'ny fanaovan-jirontsika. Ary vonintsika hitsena n'ilay mpapakatra. Natao hoe vonina hitsenan'i Jesosy dia tsy hoe mbola mitohy mivavaka, azo ataona mitohy mivavaka, fa matory, matory ara-panahy. Azo ataony mitohy manompo, manao asa fanompony, na dia izahay pasteur ary mitory ny filazantsara, fa possible be matory ara-panahy. Matory. Efa voateny fotsiny hoe bo anao zao amin'ny anina lasa mikarokaroka verset eo, dia ohatran'ny mba manaitra kely, dia ohatran'ny mba tsy fitorin'ny hafa, dia tiany ataoko. Efa torimasom-panahy ao anatin'ilay izy. Dia amin'izay misy tantara hitantsika ao anatin'ilay izy hoe aizary ny fironany ity fanamasiny ity. Ahoana le mouvement, ahoana le rivotra, aiza ny fitsokan'ny rivotra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny rivotra mitsoka amin'izay ity dia tahak'izay ihany koa ny olona araka ny fanahy. Tsy hainao izy hoe avaiza dia tsy hainao izy hoe andeha ho aiza. Fa eto misy tantara hoe ohatry ny ahoana le izy. Rehefa avy nafinaritra be ny fanatrehan'ny fanamasina. Teo amin'izy 20 nanomboka nisy ny teny tamin'ny fiteny izay mbola tsy hainy, tamin'ny fitenim-pirenena maro isan-karazany, dia nanomboka nahita an'izany ireo prozelita rehetrarehetra, nanomboka nahita an'izany ireo jiosy maro efa miparitaka, ny sasany avy any Espagne, ny sasany avy any Italia, ny sasany avy any Grèce, ny sasany avy amin'ny eraky ny vazatany efatra. Nahita ny herin'Andriamanitra miasa tao amin'ireto lehilahy paysan. Mahafinaritra mihitsy ny fifidianan'Andriamanitra fa tsy olona mahay ny azy ny safidiany, fa olona tena zéro culture, tsy manana na inona na inona, fa tena miasa ny fanamasina dia gaga ny olona jiosy rehetrarehetra tonga avy any amin'izay misy azy. Ary Andriamanitra ozytsika indraindray lasa ilay andro ny tena gonflen'ny olona. Ho avy zao mipasoka dia io ny tena anaovan'ny olona tantara be dia be. Andriamanitra tsy mirara andro zany, tsisy dikany aminy zany. Andriamanitra tsy mirara Pentekosta zany, tsisy dikany aminy zany, fa ny antony nahatonga l'izy Pentekosta, amin'ny Pentekosta tonga ny jiosy rehetrarehetra avy eny amin'ny tany rehetrarehetra izay misy azy, manao fivahinianana masina ao Jerosalema. Rehefa tonga ao izy ireo dia maheno amin'izay alay teny hafa. Teraka tany Espagne ry zareo, nampianarina teny Espagnol ry zareo, mahay an'izany izy. Teraka tany Grèce ry zareo, mampianarina an'izany izy. Teraka tany ireo Asie mineura rehetrarehetra ireo, samy manana ny fiteniny avy. Fa mivoaka mpianatra amin'izay 20 tena nanomboka miteny tamin'ny fiteny izay tsy mbola hainy. Afinaritra be le mouvement voalohany. Afinaritra be. Fa manomboka mampiditra vitesy manaraka amin'izay fanamasina. Ao ambadiky ny mafinaritra be, apitoy ny mafinaritra be, dia tsy maintsy misy amin'izay ny fandrarana.
tsy maintsy atao fahavalo ianareo. Zay mahafanty filazantsara ity. Ny filazantsara tsy velona ao anaty zavatra milamina zany. Tsy velona ao io, tsy mety io. Ny mahatonga ny fiainantsika hotsokotsonina foana. Mahita faisana mahita ny Jakoba mihitsy ny sasany. Ny fomba fiteny. Fa ny mahatonga an'izany satria zany ny environnement, tontolo iainana mahasalama ny fanamasina. Fanamasina tsy salama anaty tontolo iainana milamina tsara. Ny fanamasina tsy mety amin'izany. Dia foaziny amin'izay Jakoba. Tsy Jakoba fa Petera sy John. Foazinareo lahy. Tanareo mitory etsy ampovoan-tanàna. Aza mitory eny nany iny tsisy mahita. Hoe angonina ny olona any amin'ny dezera dia any mitory. Tsy izay. Fa ampovoan-tanàna nareo. Ataovy tsy lavitra ny biraon'ny raha amin'izao fotoana izao zany ilay biraon'ny polisy, ny zandary sy namana. Amin'izay nareo mora samborina. Dia eo mitory. Dia mitsanganareo. Dia lasa amin'izay izy mitory. Rehefa mitory izy roa lahy dia hitantsika fandehan tantara hoe feno fanamasina izy. Zany hoe ilay circuit manaraka ilay fanamasina, avato ianao feno fanamasina, dia avato ihany koa ianao feno fanamasina. Fa ilay planina sy ilay circuit tena hoe ahoana namabona fanahy, ahoana ny ampiverenana, ho ampiteneniko tanteraka mihitsy ilay asan'ny apôstôly toko voalohany hoe azo hery ianareo dia ho vavolombeloko. Ny anomezan'Andriamanitra aisy anao izay nateraka indray, izay nandray ny voaloham-bokatry ny fanahy. Ny anomezana antsika ny herin'ny fanamasina, ny irahantsika hoe aritsainy afo fanahinao, ny ampatonga antsika ho velona tsara, miaina tsara, salama tsara. Dia ny ampatonga antsika ho vavolombelon Jesosy. Tsy ampatonga antsika hivorivory fotsiny, etso antsika feno tsara ny isan'ny 20 Iandrintsika rehefa aveo raha iseho ilay lela mitarehina afo. Fa feno tsara ny parametra. Fa eo amin'izay hoe manahoana ny toe-pontsika par rapport amin'ny andralahy reto. Fa ny toe-pony reto rahalahy reto vonona amin'izay andrahan'i Kristy azy. Ary vonona ao izy hoe eo amin'ny tsy haiko fa tedavana etra. Eo amin'ny novaketsika iny mendrika hitondra. Ilay faly indrindra teo. Mendrika hitondra fahoriana ozy izy voninahitry ny anara. Vakitsika ve izay teo sa fangarony any an-tsaiko? Ranjao vakina. Mendrika hitondra fahoriana ozy izy voninahitry sa ny anaran'izany. Le circuit zany dia izao. Mandray fifaliana ianao. Ateraka indray ianao. Faly ianao miravoravo amin'ny tompo. Fa ny etapy manaraka tsy maintsy fahavolombelona ianao. Raha tianao mbola hitohy hiara-iaina amin'ny fanamasina. Raha tianao tsy manao stand-by ny fanamasina. Natao hoe stand-by dia ohatra ny télé atsika any an-trano. Mana télé daholo ingany. Io télé io misy position anankiroa io. Anankiray mirehitra dia ny anankiray stand-by. Stand-by izy rehefa ilay misy jiro mirehitra kely ery ambany. Ina ny dikany jiro mirehitra kely iny? Sady tsy maty izy no tsy velona fa mitazona aina fotsiny. Dia be dia be ny kristianina mitazona aina fotsiny satria manino tsy miara-mirona amin'ny fanamasina. Mila fiainana milamina, mila fiainana misosa tsara, mila hoentina mbavaka ity dia mila ohatran'izao dia ohatran'izao fotsiny ilay fiainana. Tsy voatery ohatr'izao fa ilay fanamasina nomenantsika tsy izay ny fonctionnement. Raha te hitohy ianao ahazo hery, raha te hitohy ianao salama tsara ny fiarahanao amin'ny Kristy dia mila tsy maintsy fahavolombelona ianao. Mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany misy fahalemena foana. Mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany misy toetra tsy mety foana. Fa tsy azo tenenina mihitsy mandrakizay hoe kaloza aho ohatra izao. Zay avy ho anao an'izao. Aleoloha za tahaka ny ry, zay avy ohatra izao. Raha vao omenao excuse foana dia hita zavatra variation devoly foana ianao. Hitany ny lalàna ny fahalemenao io atao ohatran'izao dia voaka ho azy.
ianao fanio manaotranareo vehivavy so matsara mihitsy efa niezaka mihitsy hoe amin'ity volan'ity aho dia anahitena amin'izay dia tsy hinana reny mamimamy rentsony rahakaraka ny anaovanao an'izay vao mainka hitanao daholo ny sokatra indray ho ny tarianana le publication rehetrarehetra mampilendalenda hitanao daholo dia tsy izay mihitsy ny asan'ny devoly arakaraka ny tenenanao hoe raha vao tsy ohatr'izao intsony rehefa mba ohatr'izao dia tsy hanao azy dia mba hijoro vavolombelona amin'izay mba hizara amin'izay manomboka eo rehefa mba me miovy ty zavatra ty zany mbola be memena foany dia raha malala zany verinao fa tsisy fahalemena nga reo raha lary misy raha fa arakaraka ny androsony dia miasa fanamasina rehefa miasa famanamasina dia mampavokatra azy misimisy kokoa zay lalan'ny firehetana ao amin'Andriamanitra zay lalan'ny hafanana ao an'Andriamanitra tsy maintsy vavolombelona izasy anao tsy maintsy vavolombelony fahavelomany Jesosy ho azay tsy mahay te ilaza za tsy mahay mitory mahay daholo izy Jesosy tamin'ilay olona izay demoniaka zay nisy devoly tsy omby arivo tao anatiny natsona hoe legiona za anaraka anao ozy izy niondrana an-tsambokely Jesosy ozy izy Jesosy laza hoe tsy natao anaraka ianao fa mandehany ianao mody amin'ny havanao dia lazao amin'izy ireo fotsiny tsotra fotsiny ny famindrampon'ny tompo taminao sy ny nanafahany ianao dia lasa ilay demoniaka tsisy fanamasina kory nandeha teny rehetrarehetra teny dia nitory fa Jesosy ny nanafaka azy impinseto fa zay rehetra naleny gaga daholo raha zanak'Andriamanitra tsika nisy zavatra nataon'ny tompo tamintsika raha zanak'Andriamanitra tsika nisy zavatra nataony tamintsika nisy fitiavan'Andriamanitra nomeny atsika ohatra ny azo katsaina ny fijoroana vavolombelona sy ny fitoriana nataon'ilay vehivavy zay tratra olona tanana ny jangajanga reo olona zany olona mpijangajanga efa mibata vato ny olona efa niaraka tamin'ny malao ary tamin'ireo itorabato ireo maromaro ihany nefa kliany fa tao anatiny zany zavatra zany Jesosy tsy taitra akory ny teny zay tsy nanota taminareo anao itorabato voalohany lasa iza le olona ozy izy Jesosy tsy isy ao tsony dia lasa le vehivavy zay fotsiny dia efa fijoroana vavolombelona zay fotsiny resana inona namindran'ny tompo fo tamiko fa rehefa manao an'izay dia nivaketsika teo ny asan'ny apôstôly toko faevatra ary Petera feno ny fanahy masina dia nilaza hoe ry mpanapaka ny Israely io tanteraka ilay nitenen'i Jesosy hoe aza matahotra ozy izy amin'izany fotoana izany hoentin'ny olona eo natreha mpanapaka ianareo eo natreha sinedriona ianareo ho ampangany an'izao langa rehetra izao ianareo fa aza matahotra amin'izany fotoana izany misy defo ho avy fiainantsika misy defo be deaibe io misy zavatra azo ambary io aza mieritreritra mihitsy hoe ho parfait zany ianao hoe karoka ianao aizavy aloha ny azony olona melezana dia efa iomanako teny zao any fitezanjanaka ve sa ny fiainanay mivady ve sa ny fidiram-bolako sa ny amin'ny akanjoko sa aiza misy defo ny fiainantsika tsirairay avy fa zasa ianao natao hitondra fafambaraka ho voninahitra zany ianarana zany raha mbola tsy azonao zany dia ndana verina kely aloha mieritreritra hoe nandray fitiavan'i Kristy ve fa raha zavatra izay efa niainana sy ny nandalovana dia tsy hitsangana eto etsony manakambara ny olona manakambara fiarahamonina fa zahay tsy maintsy mitohy zay rehetra efa heninay sy hitanay dia ny amin'i Jesosy zany ny fiainanay ambomboarina moramora eny arak'izay foronany eny ny fiainanay alamina moramora eny arak'izay azo anaovana azy fa zahay tsy maintsy vavolombelon'i Kristy satria zany ny antsonanay satria zay te ho velo ny fanamasina satria zay te handeha araka ny fanahy fa zay tsy te handeha araka ny nofo satria zay tsy te hatory ara-panahy zay tsy te ho varimbariny eto amin'ity zao tontolo zao ity satria zay vahiny sy mpivahiny tsy fantatra ina roviny zay niala eto na roviny efa miala eto dia te hijoro ary te ho ampidirin'i Jesosy ndray andro any
mpanompo tsara sady mahatoky midira fifalian'ny tomponao. Misy karazana olona ho avy ray androany dia ho avy ao anatrehan'ny tompo. Tsy lavita ninina izy miaro ny fiainany nataony rara. Tsara nge miaro ny tena tsy aloty eto amin'izao tontolo izao. Fa tsy izany ny hiraka nampanaovan'i Jesosy. Reny mandeha ho azy reny. Reny misosa moramora reny. Fa ny hiraka nampanaovan'i Jesosy vavolombeloko ianareo. Rehefa vavolombelona ianao tsy maintsy manitsy ny fiainanao. Tsy maintsy voavoatra daholo izy rehefa miteraka ny olona. Tsy maintsy voavoatra ho azy io fiainana io. Raha ianao zatra ao anatin'ny tokantranonao boridana. Rehefa miteraka ianao tsy azonao taizana ao anatin'izany ny zanakao. Raha lahy ianao dia silipokely mandendeha ao anatin'ny tokantrano. Dia izany ve nitezanao zanakao 5 taona, 9 taona, 7 taona miaraka amin'ny silipokely lasa zatra an'izany izy. Tsy possible izany. Tsy maintsy mitafo ho azy ianao, tsy maintsy miova ho azy. Raha olona mpiteny ratsy no lasa miteraka, tsy maintsy misadapta moramora izy, manamboatra ny langaziny izy mba tsy hepitany amin'ilay ankizy ilay izy. Dia tahak'izay ihany koa rehefa vavolombelon'i Kristy aho, misy zavatra tsy maintsy amboariko azy eo anatin'ny fiainako. Tsy maintsy ahitsiko, tsy mahazo mandeha fotsiny arak'izany lalana izany. Ary androany ate hizara aminao amin'ity andro androany ity. Raha tianao ny ara-iaina fana masina, tsy maintsy manolotra ny tenanao ianao vavolombelon'i Kristy. Tsy maintsy inévitable. Ary izany ilay tantara teto lasa amin'izay rehefa nanolotra izy ireo ny momba ny tenany. Rehefa tsy niaro ny tenany izy, rehefa tsy niaro ny voninainy izy, rehefa tsy niaro no momba azy izy fa sa ny joro, ny identitény, izahay dia mpianatra Jesosy Kristy. Izahay tsy maintsy mitory izay rehetra hitanay. Izahay tsy maintsy manambara izay rehetra reny ny sofinay. Ary tsy maintsy fantatrareo fa izahay dia zanak'Andriamanitra. Tsy olona mila ranondranony amin'ny mpanapaka. Tsy olona mila ranondranony amin'ny mpanapaka. Tsy olona mila tambitamby. Tsy olona mila dokadoka. Hoe feno fahendrena. Tsy izany no ilainay. Fa Jesosy faliny aminay no ilainay. Dia eo amin'izay misy fifamenoana amin'izay. Rehefa milatsaka ianao sy ny voninahitra ao, rehefa mihetra ianao sy ny ampoponao, dia avy amin'izay ny fanamasina mameno amin'izay izy. Ny dozy ao anatin'ilay izy. Rehefa zasy ny sitrapoko no mandeha, dia tediaviko ny fanamasina, tediaviko Andriamanitra, tediaviko Jesosy. Ampilamina arak'izay itiavako azy ny fiainako. Resantsika eto aloha zavatra tontolo. Resaka vavolombelona ty. Resaka vavolombelona fa tsy hoe fahoriana ao ampivady akory, na ady ampivady, na ady amin'ny fitediavam-bola. Hoe izay izany ilay fahoriana. Hoe tena misy olona mantsy mandiso zavatra mihitsy, tsy haiko mihitsy ny fomba fisainan'ny olona sy ny fomba fiainony zavatra. Fa rehefa miresaka azy fijaliana dia misy manana tantara maro isan-karazany mihitsy. Izay tena miaritra mafy mihitsy. Le vadinay mamitampony isan'andro, tsisy hidirany amin'ny fanamasina izany. Fiainanareo menakavy irery izany, vie personnelle izany. Tsy mahafeno ny fanamasina izany. Fa ny mahafeno ny fanamasina dia tsy ilay fiaretana noho ny amin'ny fiainana, tsy ilay fiaretana noho ny amin'ny vola, sy ny tsy fahampim-bola, sy ny ataon'ny tompo-trano, sy ny sisa rehetra, fa ilay fiaretana satria vavolombelon'i Kristy aho, manokatra ny vavako aho. Fa tsy vavolombelona mangina. Ay, anisy an'izany. Nampanatso ny fitsarana ianao satria vavolombelona dia nijoro ianao dia za tompoko vavolombelona mangina. Misy polisy hitondranao moramora mivoaka. Ary mety antso dokotera avy any amin'ny 7-20 mihitsy izy hakanao eo tokotanin'ny fitsarana amin'izay fotoana izay. Hoe izy io vavolombelona mangina. Tsisy an'izany. Ny vavolombelona rehetra dia miteny manambara izay hitany sireny. Sasanao tsy maintsy manambara izay hitantsika sirentsika. Amin'ny fotoantsika tsy manambara izay hitantsika sirentsika, matoro ny fanahy ao anatintsika. Tsotra be ohatr'izay io
matory izy, variana izy. Foazy ary rehefa voniny ianao izy ohatra le Jesosy ao anaty sambo kely. Foazy ary rehefa tena tsy afaka nareo, rehefa tena fefika azy sambo kely, rehefa tsy hitotsonzy atao foazy afo za voniny. Petraka ao zay le stand by ange, mirehitra kely fotsiny le jirona tele io. Foazy izy rehefa voniny ianao hijery azy dia raisinao ny télécommande ampiretina dia mirehitra dia mamoaka sary indray. Mandra-pahavonina anao dia mijanona menamena kely eo. Dia ohatran'izay ihany koa io. Zasenao natsoina vavolombelon'i Jesosy. Zasenao natsoina hirehitra amin'ny alalan'ny fahatongavantsika sy amin'ny alalan'ny faneketsika. Fahoriana noho ny amin'izany anaran'izany. Fafambaraka ho voninahitra izany anaran'izany. Fa rehefa tsy mety amintsika izany dia eo miaina mandeha ohatran'ny olombelona rehetrarehetra ihany ianao. Velona isan'andro dia mitady sakafo isan'andro dia mitady izay ampilamina fiainana isan'andro. Andrositsika mitapany manaraka amin'izay ao anatin'ilay izy. Izay vakentsika tao amin'ny Galatiana toko 5. Ozy izy ilay Galatiana toko 5 amin'izay ny resaka hoe ny 2 efa mivokatra mifanao izy dia fitiavana. Fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemempana, fahononam-po. Tsy misy manohatra izany. Fa izay ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba faniriany sy filany tamin'ny hazo fijaliana. Taloha melohan'ny androandroany dia nieritreritra foana hoe verset à part le 24. Neveriko hoe zavatra misaraka, neveriko hoe resaka hafa. Dia ambaratsotra fotsiny hoe azy an Jesosy dia efa nanombo fanrisy filany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa eo mpamakina dia mahita hoe kay tsy verset à part le izy, fa zavatra mitambatra eo. Raha mamaky Baiboly ianao, paragrafy anankiray, ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Vety ambety teny anankiray io andininy, ireo andininy anankitelo, ireo 22, 23, 24 ambety teny anankiray. Fa lay vokatra ny fanaka iralahy sy anabavy izay hirairaitsika sy tany isaitsika io dia tsy mivoaka amin'ny alalan'ny fangatahana azy. Tsy mivoaka satria maniry an'izany ianao. Tsy mivoaka satria te azo an'izany ianao. Ohatra le teo, tsika afaka manana ny fanahy masina fa tsy mamoaka ny vokatry ny fanahy. Le mandroso ny fotoana, fa le voalohany ianao mamoaka, so dia misy manao ay mety possible izy ihany zany fa tsy mamoaka fotsiny. Za ohatra ny efa ela be nandinika io izy ary asa tsy izy kay le izy kay possible ihany izy fa tsy mamoaka fotsiny. Ny fiainana n'ilay fiarahana amin'ny Kristy dia mivoaka le izy. Amin'ny fotoana andraisanao ny filazantsara. Amin'iny vanim-potoana iny koa andraisanao ny fanahy masina, dia andraisanao ny voaloham-bokatry ny fanahy. Fa rehefa tsy misy entretien, rehefa tsy mandeha any amin'ilay lalana ilanin'Andriamanitra antsika isika, sy ilanin'ny fanahy masina antsika isika, dia miditra stand by izy, miditra ao anatina fahanginana izy. Izay ny tianao anaovana ny fiainanao, okey, ataovy ary. Averiko eto foana fa indraindray tsika misy zavatra tian'Andriamanitra andehanantsika dia tsika tsy mety. Anao vavolombelona anao zany étude biblika ka. Izo hitako meny faisable tsara. Ny azo tanterahany. Ianao vavolombeloko ny atsoko anao zany meo amin'ny mahantra. Izo hitako hoe tsy dia manala baraka be loatra. Ity ny azo aseho ny olona hoe tena eo fa nanome. Anao vavolombeloko inariny azo atao loha za mpianatra ny ankizy. Tsy mitifitra Sunday school la anatin'izany. Fa mitifitra tsika rehetra. Raha vao miafinafina isika. Raha vao tsika ny ilan'Andriamanitra tsika dia tsy mirehitra ny fona. Tsy mafana. Fa afaka ianao fa tsy mety io. Manompo ianao fatiny roa ihany dia tapitra maina, makina. Ozy Ezekela izay hoe nahita taola maina, indreo fa maina dia maina reo. Maina ny any anaty. Ary ny zavatra rehefa maina
dia ny tany rehefa tany maina io zany maka rano ianao dia tondrahanao hoaniny fotsiny le rano fa tsy mahavokatra ninina izy. Andriamanitra mitady antsika andeha araka ny planiny, andeha araka ny sitrapony, avokatra arak'izay ilany azy, fa tsy avokatra arak'izay mamety atsika, arak'izay adapte amintsika. Tsy izany ny lala ny fanamasina, ary ny pirofo fa tsy izay ny lala ny fanamasina. Ataonao ilay izy fa falifaly vetivety ianao dia miverina indray. Metimety kely aminao vetivety ilay izy dia miverina indray. Tsy mavoaka ny vokatry ny fanahy ianao. Ny vokatry ny fanahy dia fifaliana. Fa ohatra faly fotsiny ianao mihira an'ilay hira ty, tapitra ny hira dia tapitra ohatr'izay koa fifaliana. Faly fotsiny ianao mihaino toriteny. Metreny ianao mbola zazanjalo mbola faly mihaino toriteny koa. Raha tsy ove dia faly mihaino toriteny. Toko sorena mihaino an'ireny raha ohatra tsy ao stand by zay. Fa rehefa mirehitra ny any anaty dia mamoaka an'ireo vokatry ny fanahy ireo. Ary ahoana ny fomba isehoan'ny vokatry ny fanahy? Zay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy mivoaka ny vokatry ny fanahy raha tsy ekeko ny fiombon'ny nofoko, ny filako ary ny faniriko eo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mbola te handeha arak'izay itiavako azy aho, rehefa mbola zay mahafinaritra no tiako atao, ary tsy manao afa-tsy zay mahafinaritra aho, zay metimety amin'ny nofoko, zay adapte amin'ny programako, zay ny anaovako azy, dia tsy mivoaka ny vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy fiadanana. Io fiadanana tononontsika io tena mahafinaritra be hoe bon mba fampiteniteny mpitiavana mahafinaritra ohatr'izay, fa tsy mandahitra io. Na dia zanaky ny fiadanana ary isika, zay ny tenin'Andriamanitra, raha misy zanaky ny fiadanana ao amin'izany tokantrano izany dia hitoetra fiadanana, fa fiadanana ihany koa lasa stand by. Izy nge ao fa stand by. Ange tsy miteny mihitsy hoe tsy ao le izy, ao daholo le izy, fa amin'ny jiro kely menamena io fotsiny izy rehetra rehetra. Amin'ny fotoana ianao mampirehitra tapa-kevitra ianao hoe ity ny telekomande ny fiainako, dia ho raisiko ilay telekomande dia misy bouton menamena zay, misy ohatra hoe power amin'ilay telekomande, dia pitiriko iny power iny. Dia rehefa pitiriko iny power iny mirehitra amin'izay ilay tele, ary tsy mirehitra mangamanga fotsiny izy fa misy sary amin'izay eo aminy eo. Mivoaka miaraka amin'ny fanamasina, miaraka amin'ny fafenon'ny fanamasina, ny vokatry ny fanahy rehetra. Misy olona mieritreritra hoe rehefa tsisy an'ity dia angataka an'ity, rehefa tsisy an'ity dia angataka an'ity. Tsy manam-piadanana, mangataka mba fenonao ny fiadananao. Ny fiadananao fa matotra ny fanamasina. Ny fanamasina dia any amin'ny toerana izay ijoroana ho vavolombelona. Anekenao andavana ny nofinao, anekenao andavana ny sitraponao, anekenao andavana metimety aminao, anekenao andavana n'ilay confortnao, le mety amin'ny fiainanao. Dia izay tiany amin'izay dia mirehitra ny eglizy. Dia ina zavatra nitranga tato amin'ilay asan'ny apôstôly toko 4 teto, nijoro ny rala. Dia jereo amin'izay ozy izy rehefa amin'ny 7:10 ary nono nahita ny fahasasainy Petera sy Jona izy, sady nahalala fa tsy mba pahay lalàna. Eto zany tena écarté ny excuse rehetrarehetra ho an'izay milaza izay tsy mba nanao an'izany école des ministères zany ngeva natao andry pastera sy ry evangelista sy ry missionnaire zany. Fa io ny tenin'Andriamanitra, olona tsy mba pahay lalàna nampianariny izy rola, arakaraka ny tsy hanananao ninina vao mainka miasa ny herin'Andriamanitra, vao mainka hita ny herin'Andriamanitra. Rehefa tsy manana apôro ninina ianao dia hitanao ny herin'Andriamanitra. Ho hitanao fa tsisy hery angatahany zany tsony Jesosy, hampaherezo aho. Tana amin'ny Jehova volombelona dia mahery ho azy. Masahi mijoro, masahi milaza fa Jesosy velona ny atao anatiko. Masahi mivavaka ho an'ny olona rehefa tsy hitanao zay zavatra teny, mivavah ho an'ny olona. Masahi mamiafirme mihitsy eo ambavanao, tsy fantatro ianao na ahoana ny fahasahinao milaza. Fa za any anaty foksy ny saiko any tena resy lahatra mihitsy ny hoe
rehefa mivavaka ho amin'ny marary ozy le pasteur anankiray zay hoe za ozy izy raha hivavaka ho an'ny marary anankiray ka rehefa vetiko ambavaka ny marary ray dia maty dia hitady marary hafa ndray aho hivavahako. Ary raha mahita marary aho ozy izy 20 izy ka maty avokoa izy 20 dia mbola hitady faraka amin'ny 20 ndray aho. Tsy manaiky akiviana mihitsy izy zany hoe tsy miasa Andriamanitra. Miasa Andriamanitra. Miasa ato amiko Andriamanitra. Velona ny Andriamanitra izay tompoko. Misy teny fahamarinana eto ambavako. Misy teny fiainana eto ambavako. Aty amiko ny lakileany azon'ireo olona ireo an'izany teny fiainana zany. Rehefa tsapanao ohatran'izay ianao le porteur, ianao le mpitondra message. Dia hoenao ny herin'ny fanamasina ihany koa miasa ny anatinao. Ary roa zay ako hoe rehefa miasa ny anatsika fanamasina mirodana ho azy daholo ireo zavatra hafa ireo. Ny fahalemena sy ny faharerana mirodana ho azy zany. Na ny hery sy ny tanjaka amin'ny maha-olombelona ary ngera lasa nabavy. Misy tenin'Andriamanitra anankiray zay milaza hoe izay miandry an'i Jehova androso hery izy. Misy hery hafa miazona, misy hery hafa mitondra. Misy fahasalamana omen'Andriamanitra io zavatra izozonao foana iny fahasalamana. Jesosy dia sasany ohatr'izao foana. Fa tonga ho azy io, tonga ho azy io. Rehefa manaiky ahako ampietry an'ity zaty, ny amboko, ny mazao reo tsy afaka miaraka izany. Fa tsy maintsy mietry. Tsy maintsy mietry, tsy maintsy mampietry ny teny, tsy maintsy mandany teny. Zay ny tenin'i Jesosy zay. Zay te hanaraka tsy maintsy mandany tenany, tsy izaho, tsy izay tiako, tsy izay mahafinaritra, tsy ny toetrako, tsy izay mety amiko, fa zay mahatonga fanamasina ho alaizy atao anatiko. Karaha zay ny mampalaizy azy dia zay ny andehanako zay. Iza mpangina anareo koa toa ohatra miseho azo izao. Fa leo mihitsy hoe iseho azo inona ndray ary. Regny miseho azo masina dia valeoko iseho azo maloto ndray ve. Sa iseho azo vetaveta. Teneno an'izay fa tsy hitan'izay lazay. Regny miseho azo izao ka miseho azo izao. Rehetra tsika mahita an'izany. Miseho azo izao tokoa. Miseho azo malala baiboly, miseho azo ohatra izao, miseho azo ohatra izao. Satria matanjaka loatra ny efehan'ny manodidina zay tsy haninona atsika akory. Tsy hoe rehefa hifanaraka amin'ny fomba fijery ny zavatra ataonao dia hovahany ny olanao. Patsangano ny tanana zay efa mivahany manodidina ny olana. Rehefa nanaraka ny fomba fisaina amin'ny manodidina izy. Rehefa nanaraka ny zavatra sitrapon'ny manodidina izy, tsy haninona atsika zany ireo. Tsy hanasoanao ireo na indre mandeha ary. Tsy hitady zay apety sy hasalamanao ireo na indre mandeha ary. Fa Jesosy Kristy velona maty ho atsika. Nanolotra ny ainy ho atsika. Mba tonga atsika hanana fiainana. Ary nandray ny zava-tsoa rehetrarehetra tao aminy isika. Fa rehefa miteny izy, mbola tsy amin'izay aloha zao tompo. Ho avy amin'ny fotoana fa mbola tsy zao. Lazaiko ihany ianao rehefa vonona. Rehefa fotsy ho volonao mbola tsy vonona ihany ianao. Mbola naotra ny Jeremia ihany ianao, za maniraka ianao fa mbola zaza volon'ny Jeremia amin'io fa fotsy. Dia hozy izy hoe olo-kafa irahana fa za mbola zaza. Ka roviana vo lehibe. Za piasa indray mandra-pahafotsy ny volona re dia mbola trotrona foana, mbola trotrona foana. Raha tianao ho alaiza amin'ny fanamasina. Raha tianao hiara-iaina amin'ny fanamasina. Mila mirona miaraka aminy ianao. Mila manaiky ianao apietry ny mombanao rehetra. Tsy matazona fanamasina, tsy mampatonga ny fanamasina hirehitra ny fananana fiainam-bavaka. Matanjaka be foana. Me milatsaka io. Me milatsaka io za efa vavolombelona zany. Fa na ny fifadikanina ary tsy mahazona an'io zany. Fa rehefa manaiky ianao hietry ny any anatinao any. Tsy izay sitrapoko fa izay sitrakao. Za vavolombelona Kristy. Za mampietry ny any anatiko any sy izay tiako sy izay mety amiko. Dia hoeninao ny herin'Andriamanitra manangana. Herinao ny herin'Andriamanitra manafana. Na manahoana na manahoana mozika. Na manahoana na manahoana tsy fisina mozika.
na manahoana na manahoana zavatra mitranga rehetrarehetra eo amin'ny environnement reny manampy fotsiny ihany, reny manampy fotsiny ihany. Midika azamy manampy zany efa misy zavatra ao dia ampina, fa raha zéro ianao tsisy ninina ampina zany, efa zéro zany ianao, mila mihetsika aloha zay vao ampina. Dia tahaka an'izay fiainana miaraka amin'ny Kristy, mila miara-mirona aminy isika. Amen. Dia hitanao ny asan'ny fanamasina. Dia rehefa vita izay amarana isika dia izy ny tenin'Andriamanitra amin'izay hoe jerenao le continuité, le fitohizana ilay tantara. Rehefa nijoro vavolombelona reto rahalahy reto dia nomba azy Andriamanitra. Rehefa nomba azy Andriamanitra dia ny tantara amin'izay izy problemany. Jerenareo le karazana problema izay tantarainy rehefa feno ny fanamasina ny olona. Noetiny amin'izay nivavaka izy dia niresaka tamin'Andriamanitra. Efa niangona tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Pôty Pilato mba mijentilesy sy ny olona Israely anohatra amin'ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao mba anao izay nitendren'ny tananao amatsainao raha teo. Ko ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Tato anatin'ity Jesosy vavaka ho an'ny problema manokana intsony. Mampivavaka tsika dia inona problemanao manokana ay? Mbola tsy nahazo faty hatramin'izao. Eny ary hoe tsika. Inona ianao? Tsy nahazo zanaka hatramin'izao. Okey. Inona ianao? Le asa? Nahoary. Inona ianao? Le trano? Masosotra be le tompo-trano? Manahirana be? Eny ary. Ianao? Le quartier? Problemana olona tsy eny le asa ny fanamasina ao anaty. Fa io rehefa miasa ny fanamasina, zavatra hafa mihitsy ny olana, tsy midika nge tsisy olana izy menakavy. So dia trerentsika hoe reto olona atao miasa ny apôstôly tena milama, tsy mba misy sujet de prière mihitsy hoe vavaka ho an'izay manana olana. Tsy mahita an'izany ianao. Fa ny olana izy rehetrarehetra dia ahoana ny velarany filazantsara. Zany rehefa mirehitra ny fanahy. Ny ambiny rehetrarehetra alaminy tompo moramora ao. Alaminy zany. Alaminy resaka problema ambady zany, alaminy resaka problema zany. Fa inona ny zavatra nitranga amin'izay rehefa mivadika ty asan'ny apôstôly ty miditra ao amin'ny Korinthiana tsika. Korinthiana 1:1 efa milamina ny fiainan'izy rehetra. Efa misosa le fiainana, efa tonga ao anaty torimasom-panahy. Dia inona ny problema ao? Resaka sakafo amin'izay. Inona zavatra mitranga ao? Olona efa lasa mamo amin'izay. Lasa iresahana indray le resaka fisotroany divay. Le fisotroany divay raha lazatsy miteny aza misotro a. Tsy izay le resakitsika. Fa aoka tsy mamy divay ianareo. Fa amin'izany dia misy fanarana po. Fa mino fa raha zany nentina atao amin'ny asan'ny apôstôly. Zany resaka zany aoka tsy mamy divay ianareo. Fa ampanontany daholo inona zany resaka zany. Divay inona moa zany le sotroana? Aiza misy divay? Aiza rahalahy misy azany divay zany fa tsy nahita ny tenantsika. Fa rehefa mandeha ao anatina fatoriana ara-panahy dia misy problema tsisy dikany be dia be maniry. Misy problema tsisy dikany be dia be maniry. Tena te hiresaka mihitsy fa io problema ao fiainantsika io problema tsisy dikany be dia be io. Matezitra renao akory atao. Fa ny tokony problemantsika dia ny problema amin'ny fanamasina. Dia rehefa io ny problema amin'ny fanamasina ny problemantsika dia mivamoramora ho azy reny rehetrarehetra reny. Ary na tsy vary reny moa tsika ho any an-danitra ko akory atao fa velao izy ho ao hiady rery. Sainge ho any an-danitra, tsy haiko akory raha rapitso ho any an-danitra za izizotra amin'ity problema io foana sujet de prière ko maraina atoandro hariva. Nefa za ho any an-danitra. Mba manahoana raha mpahafantarin'ny Tompo aminao hoe amin'ny faran'ny volana tsika rehetra ho any an-danitra mbola hisy heritreritra ve ahoana le écolage manaraka. Ho avy indray te vakansa teny vola tsisy na ny kely ary. Mbola hisy heritreritra an'izany ve? Kefe ho avy Jesosy amin'ny faran'ny volana février. Dia ianao mbola heritreritra vakansa anao miheritreritra ny hijanona eto ambonin'ny tany. Dia anao velomanay zany ianao. Zay andeha mantsy. Fa rehefa matory isika dia lasa problema
hoe mbola tsy nitenyn'inona fa tena mivoaka sady mosoaratelo nefa niasa mbola tsy nalaza n'inina mba manakambara aminareo mbola voazay ny voateny efa mosoaratelo apio a Jesosy apio a Jesosy efa 520 fa reno mboany amin'ny azo fijaliana tsy maintsy fahavolombelo amin'ny Kristy amin'izay nambarany fa vitanao iny teny iny na dia nangovotra be ireo feonao saika tsy natafavoaka n'inina fa vitanao iny dia misy satisfaction any anatinao sotra Jesosy teny Galatiana 5:5 io dia aza averina ty tsony raha tsy manomboka hitanao miasa ao anatin'ny fiainanao io après an'izay fa aza manatona ty dia miresaka inany mba atao mba azona fiadanana zay ny averiko io fahavolombelo ny Kristy ianao zay tetavinao dia zay fahavolombelo ny Kristy fahavolombelona tsy any famafanatra ny fiangonana no azona fiadanana tsy any fanaovana rakitra ny azona fitsarany manova avy eo fa zahano mihitsy ny eritreretina fa ny fahavolombelo ny Kristy dia miasa ao ponao io dia mirehitra fonao dia falifaly lalandava ianao miaraka amin'ny tompo dia mitera azy ianao avy eo fa raha voatsy izay dia mandeha ho azy aloha le asa foana ny ataonao asa fa le fotsy matsapa ninina tsy mirehitra tsy mafana tsy mazoto kamo zany zavatra iainan'ny kristianina maro zany kamo kamo ndao ifampivavaka fa tena eo fa tsy hitantsony zay ambara amin'io fa tsy dia hiteny amin'ny tompo azako za Jesosy ve olazainy kamo a Jesosy akamo sarotra be kosa nitsotra n'izany kamo ny tena fa na izany ary aloha mba manao ihany fa zany ingiavako mahatonga an'io tsy miasa aminao fanamasina androany ilaza aminao mahitsy an'izany mihitsy ndao ifampitatana hivavaka nga tsy mba misy sujet de prière hafa mihitsy zany isotra zany isotra foana zany zay niaina ny olona tsy hita tany tsy haiko reny niaina iny izy na niaina ina tany dia misotra fotsiny fa le fo efa tsy mirehitra hitanao ve ny réalité ny fonao tsy mirehitra ny loalika mitohy mandoalika fa ohatran'le olona ray zay eo amin'ny seza fotsiny alleluia tsara ianao Jesosy sambatra izay miaraka aminao raha afaka ny teny fanamasina dia zany tena zany tokotrany ve tsy mirehitra tsy mafana mamaky baiboly mamaky andininy anakevitra dia tia atoro be mihitsy nefa alohan'ny amaky tsy tia atory fa vao mamaky an'io nohatra mitambatra daholo le soratra ahoana ny titiny kely loatra nga masotry ty baiboly ty mila vidy baiboly ngodangoda kokoa ny baiboly mahazo tsiny nefa fanainao ny matory any anaty mandeha fahazarany mandeha fombafomba mipitory teny ny mahazo tsiny mipitarika fotoana mahazo tsiny tsy miteny hoe tsy diso ry zareo fa ndraindray koa reo matory zay le asiako mafy ny tenako mangana mila mifotsika amena manomboka aminay mpitarika mefarany aminareo ihany koa andao amin'izay ironany amin'izay mahalinan'Andriamanitra andao hiaraka hitepo amin'ny fotsika zany le iratsika eo ka ny foko sy ny fonao hiara hitepo iray safidy ary ny safidin'Andriamanitra tsy misy afa-tsaray tsy maintsy miomba ianao nao tsy maintsy miena za tsy maintsy mitombo raha sitraponao za tsy maintsy mitombo mila amboarina ny fiainako mila hitsy le ohatr'izao mila mba ohatran'izao amin'izay raha mise manomboko zao valantin omalga izy hita tontolon'ny andro nody izy ny ariva mamitampinoatra ny reny tsy tononoko reny fa tsy asitrapoko fa sitrapony mbola io ny etany sa avokatra ao anatin'io etany io fa tsy andry an'io iva zay vao hoe raha miva io Jesosy tena anao azo tsy anao ianao ary rehefa izay ny andrasanao fa amin'izao fotoana misy atsika izao da hiaraka irona amen dia mifony ao anaty mifo mirehitra ny tele misy sary amin'izay sary mihetsika amin'izay miseho eo
fa tsy stand-by-intsony. Amen. Hoe-tsangantsika dia hivavaka amin'ity androny ity. Iresaka amin'ny tompo. Iresaka amin'ny fanamasina. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.